Ministra roa dia ny ministry ny varotra ny ministry ny mponina ihany koa izay mbola nanamafy fa fanalana fahasarana ny mponina no antony izao. Ty moa zany dia faharoa amin'ilay hetsika izay iarahany ato amin'ny gouvernement sy ny chef tany zany. Eto moa zany dia tokony eo mahazo amin'ny ray taona ohatra kely eo angambany ny tany tsiraray eto Antananarivo renivohitra. Ho avy tsy ho ela ny vary roa alina taona ho izahana ho aparitaka amin'ny faritra maro eto amin'ny nosy. Tsonjovina manokana amin'izany ireo faritra voamafy tamin'ny rivodoza Bingizala sateo. Efa misy fivorina indray ny gouvernement ny comité interministériel amin'ny fitsinjarana ny vary sy ho avy. Ohatra koa fa misy 20 000 tonnes no avy ary efa io zany no resana hoe aiza no anaterana vary amin'ireo toerana tena hita fa ripaka tanteraka na simba tanteraka ny vary fa zay atao zay dia tena ifanandrify tsara amin'ny tena filan'ny mponina amin'izay dia samy mahazo ny anjarany tokoa. Ho an'ny Antananarivo manokana moa dia faly ny vahoaka arak'izao ambaran'ny lehiben'ny fokontany iray ity. Fa eo amin'ny lafiny fanatsarana ny fambolena sady fitsinjovana ny fampietsakafo dia anisan'ny fomba anankiray hanatsarana ny fambolena ny fametrahana ireny fampiasam-bola sy fampindramam-bola madinika ireny. Ka ny FRDA na ny Fonds Régional pour le Développement Agricole dia nanokana vola 700 tapitrisa ho an'ny faritra Tsiorombe zao tsy limina tsy ava. Taorin'ny faritra eneto Madagasikara dia Moronmani, Androy, Anosy, Atsimandrefana, Menabe, Vatovavy, Fitovinana dia anjaran'ny faritra Iorombe indray no nahazo fanampina mitentina 700 tapitrisa ariary avy amin'ny FRDA. Izay ny tetikasa ao amin'ny ministeran'ny fambolena dia Aropa no namatsy ny vola an'izany FRDA zany. Misy miezaka izay fitadiavan-kevitra sy lalana ahafahana mametraka rafitra famatsim-bola manakaiky ny tantsam-pamokatra. Anisan'ireny zany ny nafahana na piroboroba andreo sehatry ny famatsim-bola madinika. Rehefa nijerena nefa dia anisan'ny hoe mbola misy banga eo amin'ny famalina ny filana tatsara amin'ny resaka famatsim-bola ka izay ny antony tonga ny ministera nametraka ny atao hoe FDA na hoe Fonds de Développement Agricole zany. Rafitra iray maharitra ho amin'ny fampandrosoana eny amin'ny faritra ny fisian'ny famatsim-bola madinika toy ny FRDA. Fa eo ihany koa ohatra ny fandraisana anjara ny banky iraisam-pirenena amin'ny alalan'ny PSDR izay ametraka ny FRDA rehetra amin'ireo faritra ambony faritra sisa manerana ny Madagasikara. Ny faritra Analamanga sy Boena ary Vakinakaratra no ezan'ny ministeran'ny fambolena asiana FRDA amin'ny taona 2012 ity. Any atsimo simy kokoa amin'ny faritra Androy tato anatin'ny taona maromaro dia trapasahiranana ny famatsian-drano fisotro ny any atsimo na ny AES satria ireo fiara ampolo ny fitaterana rano ho an'ireo tanàna maromaro dia maty daholo. Ka amin'izao fotoana izao dia fiara-pitaritra rano 7 no heverina fa harenina sy amboarina indray. Fanamby napetraky ny fitondrana tetezanita io famelomana indray ny AES ny atsimo ka ny ministera ny fanajariana ny tany no hiantoka ny vola hamerenana ireo fiara fitaterana rano ireo nanto malala rasapo. Reto no kojakoja fanoloana fiarakodia mitentina 420 sy 200 tapitrisa ariary. Ampandehanana indray ireo fiara vaventy mpitatitra rano miisa 7 ary natolotra ny AES teto amin'ny ministera fanajariana ny tany sy ny fitsinjaram-pahefana vola avy amin'ny fanjakana malagasy araky ny tolo-kevitry ny filohan'ny fahefana avy ny tetezamita. Tonga nanolotra izany tamin'ny fomba ofisialy moa ny ministry ny fitsinjaram-pahefana sy ny fanajariana ny tany Ajo Andrenanarivelo ary ny ministry ny rano ny Irlanto Andremahazo nandray izany kosa ny tele général ny AES any Atsimo Liarosoa Malmante nambaran'ny ministry ny rano fa izao ezaka atao izao dia ezaka atao anarenana indray ny fitantarana tsy naomby izay nisy tany aloha tany miditra amin'ny politika mpanitsina sy fanarenana fanjakana tetezamita amin'izao fotoana izao
mba hitsinjovana ireo vahoaka any atsimo. Tsy janona amin'ny famelomana ny fiara vaventy arak'izany ny fanjakana fa hiditra amin'ireo tetikasa hafa ijerena vahaolana maharitra. Marina moa fa misy karazany telo ny asa sahan'ny AES any amin'ny famatsiana rano any atsimo iny. Fa natomboka androany kosa ny taom-pianarana natomboka tamin'ny ofisialy ny taom-pianarana tetsy amin'ny Institut National de Formation Administrative iny Androibe na ny NFA any amin'ny 26 any hoany isan'ireo mpianatra miofana ao amin'io INFA io riva Ravanarivo sy Toto Saint François. Miisa 326 reto mpiofana vao noho ny fianarany ao amin'ny Institut National de Formation Administrative na INFA Androibe ireto. Mitsinjara amin'ny sapam-piofanana enina izy ireo dia ny adjoint d'administration, assistant d'administration, contrôleur de domaine, assistant rédacteur de domaine, contrôleur de commerce ary contrôleur de travail ka mahatra 2 taona ny fiofanana. Hatramin'ny taona 2017 ny sanganan'ny sekoly dia mpianatra maherin'ny 5,000 nefa navita ny fianarany tato. Andiany fa 520 moa izy 3,700 mianadahy ireto. Nandritra ity lanonana nanomboana tamin'ny fomba ofisialy ny taom-pianarana ity nanambaran'ny ministry ny asa-panjakana sy ny asa ary ny lalàna sosialy Fienena Richard fa tsy hisy intsony ny gaboraraka amin'ny fandraisana mpianatra ato amin'ny NFA. Nanentana an'ireto mpianatra vao hiditra iofana ato amin'ny NFA reto mba tsy hanao tandrevaka intsony ny asa-panjakana ary hitandro an'izany asa izany tena hoe tokony roavina tokoa satria eny teny hoe ny matetika efa hoe 30 andro fanjavaraiky ny asa-panjakana dia izay no nijerena hoe tsy tokony hisy an'izay intsony fa tokony mpiasa-panjakana no tena tokony mitondra avo an'izany fikarakarana ny asa-panjakana izany. Tiako raha ihany tenenina teo dia maro ny resaka mandeha mikasika an'ilay lista adidiva amin'ny fidirana amin'ity INFA ity dia nambara faby amaso teo fa tsy hisy an'izany lista adidiva 50 izany ivoaka fa izay ny tapaky ny gouvernement. Amposihana ny rehetra zany mba handray anjara amin'ny fifananana toy izao anatebenana ny fomba rehetra ny ampiakarana ny fomba fampianarana sy fanofanana ny reto mpiasa-panjakana ireto amin'ny alalan'izao sekoly ohatran'izao dia eo ihany koa ny dosie anankiray izay eritreretina efa nandalo tany amin'ny CFPOP ny fomba ampiakarana amin'ny 12 taona ny taona ny mpiasa-panjakana mandeha misotronono. Ankoatr'izay dia nitokanana tamin'ity fotoan'ity ihany koa ireo fotodrafitrasa vao nohavaozina toy ny efitrano fianarana sy ny birao mpitantana. Raha tsy ahivina dia ny volana Jona 14 no niova ao Institut ny Centre National de Formation Administrative. Tapiteo ny vaovontsika amin'ny teny malagasy isaorantsika nanaraka izany hatramin'ny farany. Rehefa avy eo dia haingo Slofinaina no hitondra ny vaovao amin'ny teny frantsay. Raha ampito kosa Lanto Malala Rasata no hitondra ny vaovao amin'ny teny malagasy. Ny fotoanantsika manaraka amin'ny fandaharana isi magazina raha ampito amin'ny 9 latsaka fahefany dia amin'ny manaraka indray. Mandrapeo nary tompoko.